Natao androany ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny teny beazana. Izao fankalazana izao no natao mba ho fanomezan-danja ny teny malagasy sy hanatavenana ireo hetsika izay efa natao dia ny fanomezan-kasina sy ny fanomezan-danja ny teny malagasy ary ihany koa mba hampitovizana amin'ny firenena rehetra. Ao anatin'izao fankalazana izao dia isy ny famelabelaran-kevitra ary isan'ny odiniana. Ao anatin'izao fankalazana izao dia isy ny famelabelaran-kevitra ary isan'ny odiniana ao anatin'izany ny teny izay isan'ny fampiasa andavanandro dia ny dorororo mba ahafahana mampiasa azy. Tao ihany koa anefa ireo izay nekeniny avy eo anivon'ny akademia toy ny teny hoe rotaka sy savorovoro. Toy ny efa fanao isan-taona, misy ny afatra avy amin'ny UNESCO sy dinika momba ny fankalazana izay natrehan'ny ministra ny kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka Jean-Jacques Rabenirina. Amin'ity andro talata 2 févroary ity toy ny isan-taona. Ny andro 2 févroary dia natokan'ny UNESCO ho andro raisam-pirenena ho an'ny tenim-pirenena ibeazana. Antsoina ihany koa hoe teny-dreny, tenenina ihany koa hoe teny-drazana. Ho antsika eto Madagasikara dia ny teny malagasy no ambara amin'izany. Ka isan-taona dia misy ny hetsika fankalazana tahaka izao ary iombonana amin'ny firenena rehetra eran-tany. Tombony manokana amintsika malagasy ny fananana ny teny malagasy izay teny iraisantsika amin'ity nosy ity ary miseho amin'ny endrika samihafa na amin'ny isam-paritra izany na amin'ny isan-tsehatra na araka ny sokajy-taona sy ny antokon-draharaha samihafa. Ireny endrika samihafa isehon'ny teny malagasy ireny no antsoina hoe fiteny malagasy. Misy ihany koa ny famelabelaran-kevitra izay miompana amin'ireo hevitra hoe ny anjara toeran'ny teny malagasy amin'ny fampiorenam-paka, fanabeazana amin'ny maha-malagasy, fanindran-dalana amin'ny fanatontoloana. Raha ny fampitam-baovao fantatra dia fankalazana fa 7 ambin'ny folo izao natao androany izao raha ny eto Madagasikara manokana.